Me fanampiana vonjimaiky mitentina 20 tapitrisa euro any firenena malagasy ny banky iraisam-pirenena raha ny fantatra ary dia nitondra ny heviny mahakasika an'izay indrindra moa ny mpahay ara-toekarena iray andriamatoa Hugues Radionson. Fanampiana vonjimaiky mitentina 20 tapitrisa euro no omeny banky iraisam-pirenena ny firenena malagasy ho fiarovana ireo izay tena mahantra, ho fisorohana ny loza voajanahary sy ho famalina ny tena filanimponina. Nitondran'ny mpahay toekarena Hugues Radionson ny heviny ny mikasika izany. Izy zany ny efa latsaka any amin'ny lavaka makitsikitsika izany ny toekarena izao. Rehefa jerena izay toekarena izay amin'izao fotoana izao zany efa atao hoe any amin'ny valopolo isan-jato malagasy zany ny latsaka any amin'ny fahantrano tanteraka raha tamin'ny 10 izy 970 isan-jato. Dia izay ilay fiakaran'ny olona mahantra eto Madagasikara izay no anisany mety mampirisika ny banky iraisam-pirenena hijery manokana amin'ireo ilay olona mahantra vaovao. Ilay izy zany ilay miteny izy hoe hijery manokana ny sahady ireo izay mety mbola ho tratra ny fahavazana bebe kokoa noho ny cyclone na noho ny fahantrana maro samihafa izay mitranga. Nitondran'ny fanamariana manokana ny fomba tokony hitantanana izany fanampiana izany. Izany zao mbola tsy fantatra hoe inona zany ny aiza ho aiza zany le izy. Tonga dia avy hatrany dia hiatraiky amin'ny vatana mankany amin'ilay mponina ve sa mbola hiditra any amin'ny kitapo mbola mpanjakana indray. Io zany zao fomba fijery anankiroa mantsy izay. Satria ny Amerikanina hatramin'izao fotoana izao dia mbola tsy manaiky ilay fitondrana tetezana ety. Ary io zavatra io zany tokony tsy maintsy mitandrina tsara zany ny fiarahamonina iraisam-pirenena hoe aiza ho aiza no andefasana ny vola. Ka za zany mieritreritra hoe raha tonga dia avy hatrany dia tena fanampiana an'ilay famokarana ilay izy dia faran'izay tsara zany. Izany hoe eo zany raha simba ny tranon'ny olona dia tokony harenina aingana ilay tranon'ilay olona ahafahany tonga dia avy hatrany dia mamokatra. Dia eo koa ilay hoe ahoana ny ahafahana manome fahasalamana ny olona izay tratran'ireny loza ireny. Raha ny hevitry ity farany moa dia raha noana ny vahoaka dia tsy afaka mandroso ary tsy afaka mandroso arak'izany ihany koa ny firenena.